fa raha hoe resaka fomba fitsaboana ny any ivelany aloha de tena misy olana tanteraka ali satria ohatrany asarotana kely zany izy compliqué-ndreo kely izy misy zany zavatra ozy salaminy hoe fanafody na ravikazo tsy azo entina mandeha mivoaka ivelany nefa fody manana ny nazy tokoa zany tsika eto raha par rapport miany satria ny fanafody ampiasaina any fanafody tsy haiko ohatrany hoe mbola lanany amin'ny tendrombohitra ohatrany hoe zavatra mbola sarotra nefa ny olona any ihany koa nefa raha vao mahafantatra hoe malagasy hoe tsika avy eto Madagasikara no hoe andeha hitsabo any na hoe anao asa any tonga de ohatrany hoe manana fitokisana tanteraka ny olona avy ety Madagasikara ny olona avy amin'ny faritra ohatra satria raha ny olona ao tsy mifankatoky ihany koa miresaka ny asany na resaka le matériel ampiasaina fa ny tsika tia no tena hoe efficace kokoa ny tsika tia zany atao hoe andrandray ny olona tokoa ary ny olona ohatrany hoe mangetaheta ny fatongava tsika malagasy hiasa any amin'ireo any amin'ny momba ny fitsaboana nentim-paharazana raha hoe fomba fahasarotany ihany zany vonentina zany le ihana rehetrarehetra fanafody de miteny zany reo satria le fanafody normalement tsy maintsy any Majunga izy navoaka satria noentina zany satria misy tsy maintsy avoaka sambo de nefa zany le problème hoe reo fanafody le hoe fanafody tsika malagasy eto zany na de hoe tany malandy anankiray fotsiny aza nefa hoe hoentina hanasitranana olona tsy mahazo mivoaka ozy izy eto Madagasikara nefa inona ary no entinao andeha hiasa raha ohatra ka tsy afaka mivoaka aminao miaraka aminao ihany koa ny entananao satria anao tongany tsy hoe andeha hitsangatsangana ohatra zay fa asa no tokony ho ataonao nefa raha hoe amorona an'ireo fanafody reo anao tongany tsisy an'ireo fanafody reo nefa any manana taratasy ara-dalàna aloha zao raha ny ara-taratasy koa satria zao manana atema zany fikambanana misy anaha de manana taratasy ara-dalàna zao hoentiko hitsaboko ny olana hoe carte ko avy any amin'ny fikambanana manazava tanteraka fa zao anatin'ny fikambanana ara-dalàna fa tsy ko hoe sanatria vava le olona le misandosandoka na hoe ohatra nanome taratasy mihitsy izy ho fanamarinana ary nietiko hoe naiza zany tany misy anaha indrindrandrindra raha hoe vao tonga any ka misy olona afaka hoe hiteny de afaka mampiseho an'izay taratasy zay zao amin'ny hoe fanamarinana anio asako io ka zao miantso kely ihany ny ministère fahasalamana miantso ihany tompona andraikitra ao anatin'ny toeran'io mba hijery kely ihany koa miasa ny mampitsabo nentim-paharazana satria ny fitsaboana nentim-paharazana de tsy natao ohatrany hoe eto amin'ny toerana ihany fa be ihany koa no mitady itsika anatin'le izy de mba hoe mahita ny maromaritra iraisany mba natsiana sarotra ny lalana handehanana fa mila mazava fotsiny taratasy afahanareo hoe ara-dalàna ve le zavatra tao na tsy ara-dalàna le zavatra tao zay ngamba fa lasa ohatrany hoe mampalahelo kely any izy hoe ny sasany mangetahentana antsika nefa tsy afaka mandeha na hoe afaka mandeha anao nefa tsy afaka mitondra ninina ina moa no entina mandeha makany satria tsy fitsangatsangana no entina avy any fa normalement tsy maintsy manaraka anao ny entanao manaraka anao ny asanao mampitsabo anao de ohatr'izay zany zavatra hoe mba angatahako mba iangaviako andreo manam-pahefanao iangaviako andreo ministère fahasalamanao ka rehefa tonga zany mba mpitsabo nentim-paharazana mba anantona hoe mba mangataka amin'ny lalany mangataka aminareo hoe misy an'izao any de mba hoe mba tsy hosarotina le izy